Donc efa ty vetivety fa misy resaky fanaovantsika e. Andraso ange ny réception Claudia. Antsika telo mianaka ihany ty resaky ty ka miangavanareo roa mba tsy ho be resaka raha vao miala eto. Mazava angamba izay a. Fantatrareo tsara fa resabe sy toetra ratsy ny nandroana ny Louise. Ary iza tokoa aloha mba olona ho asainy e. Zay namana mifanerasiraka izy indray dia miampy eo amin'ny hôtely. Ka izay indrindra nge tena tiako antaninanao e. Fa maninona tsy fantatrao ny tokony atao amin'izany. Ka raha namana anie izany dia tsy misy afa-tsy ny Raoelina mianakavy e. Eny e, zay zany ko. Ary ino ny ty vandravandranao ahy? Raoelina mivady a dia Patrika sy Paty Mazava ho azy. dia Mademoiselle Claudiako izy andray moa. Zay zay zany ko. Dia antanio ny ankizy, antanio miora sy miala sao dia misy namany hafa hoe tokony ho asainy. Ko tsy dia ho avy eto daholo indray ty mpiasan'ny hôtel. Satria nahoana e? I Miora anasa manda amin'ny mampampianatra azy. Ity mialinao a anasany sedra amin'ny ajejojona. Ko tsy ho avy eo koa Ranja sy ry Jeanne. Eny e, dia ho eo hoe manahoana ny paoziny zareo amin'ny olona rehetrarehetra ko maninona moa zany. Zay zany. Tsotra ihany ny tiako ambaranareo roa Paty sy Jeanne. Tsy mety ny resabe fa mampisavorovoro. Samy manana fandraisan'ny toe-javatra iray manko ny olona. Sady izany fitantanana orinasa izany tena ilana famalinana. Ka tsetsatsiaritra ny hoe manatonga nanontany amin'ny Paty momba Louise e. Ka ialana amin'ny resabe sono izany etsony Madame Verotsika e. Izay mihitsy. Samy tompony andraikitra amin'ny zavatra ataony ny tsirairay. Noho izany tokony hamakafaka tsara vao miteny fa manjary manakorotana zavatra maro. Tsy hoe mampalahelo anao ny olona iray dia le ferinao avokoa izay fahadisoana mety ataony. Mora anie ny mifona sy mibaboka e, fa tsy mampiverina ny zavatra efa vita. Raha alanao baraka ny olona iray, avy eo ianao hifona aminy. Heverinao ve fa hampiamerina ny aja amboninahiny izay? Ka raha tsy meloka kosa aloha ilay olona tsy tokony saziany e. Zaho koa aloha mba mieritreritra an'izany. Ka raha tsy fantatra aloha izay tena nanao an'ilay fahadisoana, dia izay tompony andraikitra voalohany tsy maintsy faizina satria nisy tandrevaka nataony tao tamin'ny fanaraha-masony olo-peheziny. Dia izay ny antony nampandaovana ny vidinsery vitan-dramatoa Ranja. Fantatra nefa avy eo hoe Louise ny nangalatra azy dia izy ny roany iny. Ka momba an'izay indrindra madama, isolo an'i Louise aho izao ka sao dia mba haningotra azy zavatra nataony. Ndao amin'izay vonjeo ny asa ary atsaharo ny resabe tsy ahitam-bokatra. Eny ary madama. Fatary fa tsy mandefitra amin'ny tsy mety ataontsika ny tompony hôtely. Eny tokony andraikitra amin'ny asa ny tsirairay fa takia koa zany fahaizantsika mandrindra ny asa amin'izay dia tsy mandringa ny fandrosoana. Efa nresaka an'izany ianao ngataly dia angaviko misy mba tsisy trosa makany amin'ny mpamatsy atsika fa sady mamenatra izany a mety hanimba ny fihavanana aminy. Tsy resaka moramora nge ny comptabilité ny Patrick e. Ary tsy azo ekeo nisy fahadisoana mihitsy ao fa mety etreketra any amin'ny toe-bolan'ny orinasa mihitsy. Hafanganina aneo amantsy ianao e. Zany tsy midika hoe ataoko totoa akory. Inona ny tiany Patrick ho lazainy e? Fa angay fa nisy volan'ny fournisseur tsy voaloatra amin'izay. Azafady aloha directeur fa tsy izany angamba ny tiako tenenina. Ka hazava ho ary izay tianao lazaina fa tsy mazava. Monsieur le directeur, ianao koa taly tapitapohany manao zavatra angamba ny filaza ahy. Nefa na tonga hiteny an'izany dia satria izany fantatra izy ireo
ary za mihitsy ny fampilarahany vatana taminy ka dia elako tsiny fa mbola hoela ny fotoana ifaneraserana aminy. Tsy azoko mihitsy sety ny ravanse ny rafitra efa nisy ny takinse ny fitantanana ny famatsinany hotely dia izao ndray se nao metraka fipetra momba ny fandoavana ny vola ny fournisseur. Inona koa mbola tadiavin'ny se akoatran'izay tsisy fivoriana oatra zao tsony ene. Samy manana fomba fiasantsika sanao ka dia miala tsiny raha ohatra ka tsy azo azonao filazako azy. Ny tombotsy eo amin'ny hotely ny antonitenenako an'izany ary eo raha teo ny tompony ka asa manao na fijerina an'izany resako izany. Ao fitsorana ny amin'izany samy manana ny traikefana fantatro izao fa samy te hitany aza vita ny tsirairay fa ny ahy dia ny bainga ihany ny vavolombelon'ny mpiasa. Fa izy ianao efa tamin'ny firy rangano tonga teto ianao ohatra ny tsy ho avy ianao sa tsy ho avy? Aiza amin'ny ahoana ary ahy za raha tonga voalohany no ianao teoko. Za rery netiko tonga taiza ianao. Afa-po ve ianao hipotra amin'izay ah? Aza mipopotra ary ianao fa ho tedaviko. Fa ahoana aty ve ianao sa tsy aty? Masoto mitady velonao faninany. Ndao arako. Aza misangisangy ratsy moro Claudia. Ody ary efa tsy ho avy ianao Mandeha kely irenao sisa dia mahita anahy Milay kosa ilay manao fangalam-perany portable Sady sisika any mandohan'ny facture an'io fa izy aloha ianao zany Todika kely fotsiny ianao dia mahita anahy Coucou. Taiza ianao Taiza amin'ny ahoana Za eto. Dia maninona nefa Sivy tiasika any. Patrika. Patrika. Mangina fotsiny aloha aza miteny. Iainy fotsiny aloha ny androany. Omety oka ihany aka. Claudia koa ary ahoana? Efa tsika anie izao ny lalao Efa nomena anahy fitantanana ny restaurant. Efa matoka tanteraka koa bainina. Zay raha manaraka izao no karakaraina. Dia tsy misy ahina ve ozy izy ianao? Raha sanatry ny Patrika ka kobo amin'izany dia asa fotsiny. Tsisy atahoranao zany. Akamako daholo ny tompona orinasa eto tanàna eto. Compte any amin'ny banky aloha sokafana. Tsy navelako andahatra mihitsy aho lefa ty fa nareo ve ahoana Vao mitady teny dia tsetsema vao miomakomana dia tapaho Azoko saratsay za resaka izany. Ty zany ty fa tsy laitra raika tsetiko Za verisetra mba tediaviny tenitenenina vao nampiatso anay mihitsy anie madame Very dia fantatro fa mitady ananatra azy Ranga mitovy amin'ny Louise Fa hono ina tokoa aloha ny tsy madame Very anareo teo Na odiko ny baolina finareo ve ahoana Oka mihitsy ry paty hoy tsy niala helonao na ny fitiavanao olona iray nentinao hitsarana ny fanapa-kevitry ny talenta Rehefa tratro Louise tsy maintsy manefa Tsy raha matoranja indray akory ny anefa ny zay nataony Tsy mety zany dia tena naletika eo mafy kosa aloha Louise tamin'iny Mbola ningotra anareo vavanareo indray androany. Efa androany aloha Louise dia izay fa tasinareo saby ohatriny. Manginonareo fa za ve adala Ka mety efa ratra aminy eny ray tsy kombakomba eny eny sy Louise ataovy tsara koa. Eno fotsiny aloha Nangata maso fany amin'ny madame Very paty
fa tonga dia namafisiko fa tsara mihitsy ny nazo any Loise. Marina aloha ny lazainy ranony iny tena zany hoa za mba niantra azy indray ny tena nanao fa mivavabe ohatra nireny iny ireny tsara ao anazy mihitsy izay ka nandamina sisa hoany natao madamo Vero sady natsahatra koa le resaka fa hitako mba miaro amin'ny manda ihany anefa ty ao ampiasanao zany ve ozy ranony mba mampalahelo kosa aloha izy zanak'olona tena tsotrana izy sady malemy fanahy tina marina resaka retolona reto e mbetika atsy mbetika ary aleo mihitsy nga mpatiana atao vatamanta afara ary zada sa oatra eno a asan-dramatoranja re lasa aloha vetivety a za ve ozy nareo tena mety tokotrany ary ianao tsy ve maromanta mbola tsy mieritreritra ny anambady mihitsy hafahafa ndraiky e za mifanontaniana androany zany tolory ino indray zao malasa ansainao zany mieritreritra anao ty any mihitsy rehefa tsy ato ampiasana ianao a rehefa tsy any ampanaovana jogging dia any an-trano tsy mbo hitako mihitsy zay namanao ty a mananamanay io fa mbola tsy fantatrao angamba ay mamprésenté aminary ka olona rehefa fahitanao isan'andro ainge zandro mio e izy paty saklodia misy namako zay andro mio raha zay namako zay tsy mba mafoy any na amin'ny alahelo na mitomany ndraindray ary zany ohatra no manadino azy fa tsy tezitra amiko mihitsy izy sambatra na mananamanao zandro mana ianao mory mio raha tia mozika fiainako mihitsy ny mozika izy ny tsy mba manadino anary efa za rery mora mifakazo amin'ilay namako zay moa raha izany ndao fa présenteko aminao izy okso manjary maneringena fiarahanareo fotsiny ka izy angery mio raha atao amintsika ty any e paty wa saklodia manta tenenao angela tandremo nefa mandainga efa matoko a ndasy fa misy ny sariny ato mitotiariva ianao manitsy atena vao miratra ianao a tandremo nefa anao sao de tezitra fa raha sikotsiko raha zany ao a ary ohatrany hoe reko a hoe ndresaka tamin'ny virginie anao sa ay tokoa moa mbola tsy nitantaraiko anao e sao dia mba nisy resaka ny vilana kosa ary tany saza matahotahotra zany a zanahary eny momba tsika tsara aloha fampidiranao e ahoana ny toena naiky natahotra ihany kosa aloha tamin'ny voalohany marina ho raha tsy hovonomy tsy madama be aty a olona ngetroka be riny fe tsy hanana basiny aminazy ohatra nieritreritra foana zany hoe raha zao ty madama ty manao ana hoe ndry zany le nangalatra mivadiko a mando ali de mifafafarany de hoe raha zaly mandoalika sy mivavaka ino za tonga de hoe pa toka basy de ahoana tsisy basy zany tamy matoa anao mbola eo eo anao de mitady anao zay ampatahoatahotra io niavina vonako aloha tamin'ny voalohany de tratrako farany tratrako tamin'ny aingom-batony mihitsy ino azy ty be suspense be ty la zao zay resaka ao be foto-kevitra neny ianao vavy nangatany aloha hoe amelana azy tamin'le resaka ny teneny tamiko de aveo indray hoe tokony ikambantsika vehivavy fa misy amin'ny fanososena ataon'ny lehilahy kina nidirantsika am'izany ry Claudia zany ve tsitsikilo zay ataon-drabainina foa ny Virginie mazava ho azy ary ny tsy fantatro ange fa izy nangataka taminah hoe zay siso no nanao zany tolona zany fa tsy avela no ny raha tsy andre mangiry firy mihoatra n'izay nitondrany hony a ngiara-dofa isa roa zay manda tsy hainao rery ve ty jereo tsara fa za maiky eny e misy olona ihany rehefa ohatrany
tarena raha tsy hitako akory jiresana ho a tsy ely lavitra be koa izy feo akaiko ihany raha ny tena marina azy ampifoko mihitsy izy ao ianao ty koa matsiravina fa tsy gitara ve tazominao eo io e ka io anie zany namako zany mire fa neverina fa izy miaratsy mirery mira veroka manany any ianao fanontanianao dia zay tokony tsoko taminao fotsiny hoe tsy mananamana dia vita fa za miala tsiny fa niditra tamin'ny fiainanao manokana hitanao ihany ny tena nge tanora tanora ve tsy mba hoe manana zay andriny fosy izay manaitra eny andarana eny fa ny fiainana tsy afaka mametra an'izany e adiny anay ny fiainana mba mahagagaza ny teninao izany a fa nao mbola tsy hainao ilay fitenenana hoe ny fitepony fotsy takatry ny saina le cœur c'est raison que la raison ne connaît pas na dia mifanoatra amin'ny zava-misy aza very mio tsy mikilibiby hoe fitenenana an'izany asa aloha e iny e to marina ihany ilay tenenao hoe ny saina mibaiko ny fo variana fotsiny tsy lesy ianao ny asa amin'izany mbola tsisy natombo kokoa tena oatra marary izany roako izany anao marina raha vita hitondra automobile sy dia tokony atana chauffeur ary ianao ianao ka tsy afaka manatitra ana io zany mbola tsy io dia sady amin'izay miasa koa mbola be dehibe mihitsy mangatelo ao dia aveo ianao miverina ka teneko mamoa dia ianao nasiana mitondra automobile eny e raha manahiranareo amin'ny alina dia ajanona tao amin'ny hotely so dia mba hanimbaka ny asako nefa zandry ny ora fantatrao fa zangy mba hiateran'ny eny e isedra mbola izazasaina iny foana nataony izy koa fantatro reny ihany ny zany na sy tia mbola tsy fantatra indray hoe ahoana sa ahoana fa manina ao ianareo maka olona foana e tsy fantatra tokoa mantsy ry miora ny sendra ne mifamalivaly matetika izay raha maninomaninonao iny dia ahoana zay nge mba tenenako ianao hoe tadiavana namana amin'izay e anao fa oetreritra zany teninao zany fa miomana ary ianao raha hoaterina fa mbola makiasa avy eo ina re inona fa dia malalaka zany ny lalanako miditra indroa fananana tasy continue lazaina ahoana aloha ny aminao sbaina milamina ça va mbola fa molapolaka kely eo ihany fa azo lazainy hoe milamina e fa ahoana e ahoana rabovy Virginie ahoana iny zany resaka inona ny fiaramiasa ahoana ay ve ozy izy hoe mody maneke ho ny andradofo fa ataontsika mandraingiraingy iny kinona tsy milamina zanyko tompombady ve manome anao lalanako araroty dia zany iny teny taminy hoe dia ahoana ho ary zany amindraoelona fa tsy ataony mihina fatiny ve tsy tahitra mihitsy izy nalaza tamiko fa raha momba andraoelona zany indray zany mandamina azy zany kinona fa dia ho mandroatra ny dita ianao zany abainina mampirevy fa Virginie karakarainao tsotsotra tsy tahitra ianao fa haiko foana io raha za foana kosa aloha nihetsika za tsy ianao e fa mba mirara nga ianao amin'ny ora dia atsika ny tanàna ry Patrika sury fa raha mandra kosa aloha tsy reveko mipaika an'le ry ka andro mivola vita iny amin'ny ora tsy ho tompony fa ho mpamerin-doha vatomboka merinandro ro seradofa ny fanamboarana piscine efa memenina be mihitsy Patrika marina ny azy a areo mila dondomina kely zay ihany manahoana ny fahitany sehan'i Patrika hitako hoe mandeha tsara ihany aloha le asa hatramin'izay nanaovany restauration zay ohatry ny vitany tanteraka ihany le isika tena mifamena aloha raha izy mandy di anankiray a tia vevoarina sy ainga piasa di anankiray a milamina sy mahitsy fiasa amiko ndraiky iosa aloha mihevitra anie no arena tsara indrindra fomba fiasa
manaraka fotsiny zany fa tsara ny hevitra fe ny vola ihany ane miantso vola sendray ve anao toroko an'izany fa saingy mila fandaminana sy fanaramaso ane fisotro ny asa am'izany raha tsy zany de lasa kabraraka mifahakingiana amin'ny fanatanterahana ny asa sy fahaizana amin'ny tatrana any no antoko fahombiazana raha tofa ny hevitra ihany ane zany lazainse zany raha oelona za mila asa tonga de mandeha ary mamokatra ny azy zay ny itiavako amin'ny Patrika ny azy rehefa misy zavatra hoe tiany atao zay de tsy misalasala mihitsy izy fa tonga de kortany dolo ny tany aman-danitra marina ny Patrika ny erise toetra ny mpanatanteraka ny azy fa tsy toetra ny fitatrana ary io hoe fididitsika hevitra foana matetika isan'andro fa tsy haiko aloha raha tadida ise na sy tadida ise ny ense de no vita an'io an'io ihany ny raha rehetra ka nety ary ve sa tsy nety ny zavatra nylazay conseil nareo mantsy mila korotanina kely zay ihany fa raha tsy natao an'izany nareo tsy lasa lavitra ohatran'izao tsika fa saingy tsy fantatriseny de zao hoe voatery ange tsy maintsy naka olona anampy ah anafaingana ny asa ny ense mantsy tena leo mihitsy amin'ny tery vai matanse isan'andro zay ndraiky io sa aloha de anse manokana zay tsy dirako zay ka imandany eny tiako resahana zany am'se ve nanao stage tao amiko mantsy ny adala eny de hitako fa sérieux de mba ndraisiko mpiasa raikitra efa reko tamin'ny ora ihany keo ne sady hoe sérieux tsara manta sady hoe tena resaboly izy tena sarotiny de sarotiny tsara aloha rehefa tsapany le izy zavamiko ka fa zory ohatrany hitako hoe betsaka zany mihitsy ny asa tato ato ilandifitra mihitsy marina mety raha hoe mba tonga any an-trano nareo de mba mikorana kely eo tsika menakavy amin'ny laderivo se aza mieritreritra hoe lanonambe no atao ao fa olona mifakalala ihany no tonga ao daholy am'izay fa zay fa aza dimy misy zay amin'ny latsao ve mety tsy afangamba se fa misy fihetsona eny amin'ny fikambanan'ny mpitaiza zazakamboty zay indray haitoko moa raha oelona mpikambanao hoana re ena tsy manina raha tsy afaka se alefasony akizy de sady mba miendrika an'zaniko izy any amin'ny asa vitany rehetra alefaso zany Patrika Skodia zay fa lasa de 8 heures se ekezana misy ny asa tamin'ny terinandro ty sotra an'Andriamanitra aloha fa mba tahavoaka daholo ihany fa nytodory amin'ny Patrika ny tena tsy laitrako tsy anao ve le hoe velesina ny vita mafana ny aloha ny asa vita ihany ny fampitsarana faikolotianga mambaly lamindamina tamin'ny terinandro ty ohatrany tsy nandray olona fotra mantsy monsieur Radofa fitanao marina ny rabotika amin'ny resaka ianao hatramin'ny zigarazany atolotra anazy rehefa tena mihetsika ny androny fomba mahafinaritra eny fa miara-miasa aminy sa indray arakarak'ilay olona ihany aloha raha amina manokana ohatrany tsy de misy problème loatra za kosa aloha mieritreritra hoe milay rabainina ohatra hoe monsieur Radofa mantsy directeur mba grave koa ty fahazarany ratsy tyko ary tsy rainareo ve hoe invité antsika milady tsy mbola nandrehan'izany mihitsy ka italereriny olona say fa tsy tsika rehetrarehetra sady mety misy namano avy koa ngamba ao zay izy madame Virginie ary voateo ny resaka taminy totrany hoe tsika rehetrarehetra no ilainy makano onika ary sikezinao ary ne ohatra nafara manokana tany amin'ny raha olona tany ary nga directeur anga tsy invité voateo mihitsy any tambron tsy mbola niteny an'izany loha izy aza malahelo rery directeur fa milanonana manaraka indrainy ianareo zarako azako ny alady ariva nge mba felatsasatra latsinay de manomboka ny rythme tsy za kosa aloha raha zany ny ana fety isan'andro san'andro ary reveko foanaka sady en plus zany hoe any trano ngiara tofa zany voalohany tonga ao fantatro indray may anadala miora de mody hoe eo kinona moa ny olana ngiara tofa ohatrany tia ihany madame Virginie tsy makahala anahako miora ohatrany tsy de masosotra ary arotiko ny aka lora ndeha hiasa ry aloha alasady anga Disa nasan'ny sedra fa fantatro indray ndriko ne zao anasany mande fa izavy marina ho anasainy mama izavoka iny olona sainareo
fa reny olona fale atsika reny fa iza indray io koa nke tsy dia hoe fety be manahoana fa soary barbecue fotsiny raha araka ny filazan'ny pampanareo e dia ho revin'olon-dehibe indray zany io fa dia tsy isy tanora mihitsy e